Vatsympana ediny pasteur Ratanarivo Rabardson. Aoka iombavaka isika. Ry Andriamanitra raisanaka fanahy masinao, nitsaoka sy nidera mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola venana trapamijena tratra izao maraina indray ery tomponombonao. Koa mankalaza anao sy mitsaoka anao amin'ny voninahitra anao, ray tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao ny tsara. Ary dia indreto zahay miankohokoloan'ny voninahitra ao. Mioby anao sy mankalaza anao. Sambatra izay manana anao Jesosy, mpamonjy, fahazavana, vavahady idirana eo amin'ny fanjakanao. Ary dia ankehitriny mangataka indrindra ny famindrampo avy aminao. Ny fanadiovanao miaranao sarobidina latsaka teo Kalvaria mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana ary ny aretina rehetra. Fa mba mangataka kosa ilay fanao masina hitoetra tsy asa tena tanay, fanao masina mpanazava, mpampianatra, mpitaridalana, ary ny koa mpitsinjon-dienay ho tonga somatsara eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ary dia ankehitriny sokafy ny fonay sy ny fanahinay andrenisanay ny feonao. Ny afatra tianao pitaina aminay amin'ity andro ity. Midirena tompo araka ny fombanao voninkenry ireo mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakely avy Nazareta, no azony manisy mangataka izany vakizany. Aleloia. Amen. Mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny ravany fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ampivelena mandrakariva no ahafahana misitrika ny tokantranontsika ary ny toerana mitoerana soavazy misy antsika amin'izao andro sy ora izao. Mamerina ny fiarabanantsika tratra izao taona vaovao 2024 izao, dia ny fiadanan'ny tompo anie hitoetra antenantsika tsirairay avy. Niavatry ny tompo, niavatry lanitra anio dia miompana indrindra araka izay voalahatra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 10:9. Jean chapitre 10 verset 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa io ny tompo, izao ny vavahady, raha izao ny diran'ny olona, dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Amen. Ny fanalahidin'ny fanovana no katsahan'ny olona rehefa tonga ny tonontaona tahaka izao. Ahoana ny fomba ataoko mba hahatonga ho tsaratsara kokoa? Inona no lalana tokony izorako raha te handeha amin'ny fiovana ny fiainako, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana, na ara-piaramonina, na ara-pifandraisana, eny amin'ny lafin'ny fiainako rehetra. Jesosy dia mampatsiahy antsika fa izy no varavarana. Izao ny vavahady ho Jesosy. Izao ny varavarana. Hanilalana ilay varavarana izay tsy maintsy hidiranao mba ahafahanao ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny varavarana dia midika fa nomena ny fanalahidy. Fa saingy izao natokana ho an'izay miara-mandeha amin' Jesosy ihany izany. Aseho amin'izay mandeha amin'ny fankatoavana mantsy ny zava-miafina. Manokatra ny varavarana ho an'izay mandeha amin'ny finoana Jesosy, satria izy ny varavarana. Vavahady izay tsy maintsy hidiranao, ahalalanao ny zava-miafina izay asehon'ny tompo anao. Dia omenanao ny fanalahidy ilaina hanokafana izao varavarana izao, izao vavahady izao, mba haharihary fa tsy avy amin'izao tontolo izao intsony ianao. Fa hoy Jesosy Kristy ilay velona masina nanakely avy Nazareta, tiako ny hanome anareo fanambarana fanampiny momba ireo fanalahidy nomena anareo ry malala. Ny fanalahidy dia manana ny hery manokatra sy manidy. Misy ny fanalahidin'ny fahalalana ary ny fanalahidin'ny fampiasana izany. Dia hanome anao fahendrena bebe koa aho. Fa raha mandray ny teniko ianareo ka mitandrina ny didiko anatinareo tahaka ny harena, raha mandeha amin'ny fahatahorana an'i Jehovah ianareo,
ary misokatra amin'ny fahendreko ary mivavaka mba hahazo fahalalana dia omena anareo izany. Ny safidy malalaka anananao dia miasa fanalahidy ao an-tsaina, izay na manokatra varavarana na zava-miafina momba ny fanjakako na mitazona azy ireo hikatona. Misy lalàny antony sy ny vokany eto amin'ity fiainana ity. Misy vokany eritreritra, teny, fihetsika rehetra. Indraindray ianao dia ahita izany iseho eo amin'ny tontolo ara-batana sy voajanahary, saingy izy fiantraikany kosa hatrany eo amin'ny tontolo ara-panahy. Tadino hoe efa nolazaiko taminao momba ny fiovan'ny antsoina teny frantsay hoe paradigma, ny hery atolotro anao amin'ny alalan'ny fankatoavanao sy ny finoanao ahy ho Jesosy, dia tsy takatrao raha tsy takatrao, raha takatrao fa ny fanatrehanao aminao sy eo amin'ny alalanao no hanovanany zavatra rehetra manodidina anao. Ina moa ty tompo ambara anatin'izany? Efa nomena hery isika hankatoa sy ino azy, dia anatin'izay finoana sy ny fankatoavana an'i Jesosy izay dia ananantsika ny fahefana izay hanova zavatra eo manodidina antsika. Hankatao fotsiny ny tenin'ny tompo, tanterao ny didiny, mino azy dia isy fiovana eo manodidina anao. Ny fanatrehanao ao anatinao, izany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao, dia miova avy amin'ny fandrefesana izay ny amin'ny fahatsapanao fa miasa Andriamanitra. Izany ny zava-dehibe izay ambaran'ny tompo amintsika anio dia tsotra. Rehefa mankatoa ianao, rehefa mino ianao, dia tsy maintsy hiteraka vokatra tsara ho anao. Ny asan'Andriamanitra sy ny teniny. Aoka hitoetra amin'ny fahafenoana tanteraka isika izany. Fa Jesosy dia manambara fa omeny lalana ny olony handray ny fanalahidy amin'ny fampiasana ny fahefana izay avy amin'i Jesosy ary andeha miaraka amin'i Jesosy. Ny varavarana izay sokatra mantsy mba hahazahoana fahamatorana bebe kokoa, fanambarana lehibe amin'ny lafiny hafa ihany koa, ary koa matetika kokoa. Misy isan'andro, eny isan'ora aza, dia vokatry ny fanekentsika ny fanovan'Andriamanitra. Hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny anarany izy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra misy atsika. Mitoera tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mieritreritra ankavitsy ankavanana fa mitoera tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria miamaizina izao rehetra izao. Hitondra ny fahamarinana izay tsy misy aizina Andriamanitra. Izany dia hanafaka ny babo amin'ny fanadivozan'ny fanjakana ety an-tany, ary hitondra ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra avy any an-danitra hidina ety an-tany. Amin'izay fotoana izay dia hiseho tahaka ny any an-danitra ny herin'Andriamanitra sy ny fanjakany ho ety an-tany. Amin'ny alalan'ny finoana no andraisantsika izany fanalahidy izany, sy azotsika miditra amin'ny zavatra izay tsy fantatsika teo aloha. Jesosy tsy hanery na iza na iza hanao safidy. Izany tsy maintsy manao safidy malalaka isika, hijoro eo amin'ny fototra mafy orina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ekeo Jesosy, ekeo tanteraka amin'ny lafim-piainantsika rehetra mba ahafahany miasa ho antsika, satria mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitraponao amin'izay fotoana izay. Rehefa ny sitraponao no mifanojo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay natao hoe lafatra amin'ny fiainantsika, ary dia mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra, tsy maintsy misy fiovana tsara eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mitranga izany fampifanarahana ny sitrapon'i Jesosy sy ny sitraponao izany, dia ho azo atao ny zavatra rehetra. Eny azo atao ny zavatra tsy azo atao aza, satria ny sitrapon'Andriamanitra no miasa ao anatin'izany. Ary avy eo dia entin'Andriamanitra ao anatin'ny zavaboary, ny zava-mananaina
ao anatin'ny fitaovan'ny fahamarinana. Inona moa ty tompo ambana amin'izany? Rehefa ilay sitrapon'Andriamanitra ny tanteraka, rehefa ilay sitrapon'Andriamanitra ny manjary sitrapontsika, dia na eo amin'ny tontolo ara-batana aza, na eo amin'ny zavaboary aza dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika izany, satria zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Raha mandeha amin'ny finoana isika dia tsy amin'ny fahitana akoriny, fa amin'ny azo-tsapahitanana ihany koa. Ao anatintsika sy amin'ny alalantsika ny asa izay naharian'Andriamanitra sy nandrany antsika dia izao tontolo izao. Vonona ny Tompo ny ariasa amintsika. Vonona Jesosy ny haneho ny vonahany amin'ny fiainantsika mahireza ao anatin'izany. Misy ihany koa ny fiovana matetika kokoa izay mitondra diam-pinoana eo amin'ny fiainantsika. Mitranga na dia eo amin'ny sela ao anatintsika ao aza. Rehefa mamela isika ilay tepoly izay nampindramina antsika itoeran'ny fanahy masina dia ny vatantsika izany. Hiverina hifanaraka amin'ilay mpamorona azy dia Andriamanitra iray izany. Izany hovan'Andriamanitra na dia ny toe-tenantsika aza. Rehefa ohatra ka mankatoa azy isika sy miverina eo aminy. Ny hery na osika hoe ny angovo lehibe dia avoaka eo amin'ny faritra voajanahary miaraka amin'izany fiovana izany. Rehefa mianatra mampiatra ny fampiasana ny rano Jesosy Kristy isika, ilay fahamarinana madio mivelatra eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izay ahony anantsika dia ho tanteraka ny fanovana fiainana tanteraka. Ianareo ny Tompo dia ny foronina araka ny endrik'Andriamanitra. Natao tao amin'ny Noho aman-drà, fa tamin'ny fanahy ihany koa. Satria ny fanahinao, hoy ny Tompo, dia nandray fiara tahaka ny fanahin'Andriamanitra izany, izay iray amin'Andriamanitra iray. Izany hoe raha tsorina dia itsika tahaka ny ao anaty fiara anankiray, ary io fiara io dia ny fanan'Andriamanitra mitondra antsika. Mitondra fiara nofo aman-drà hanoro antsika ny lalana, satria Jesosy ny lalana tonga nafaka antsika amin'ny ozony fahavalon'ny olona. Naka ny endriky nofo tokoa Jesosy mba ho faty ny nofo sy hitsangana izany nofo izany, mba ho eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana ho antsika ny rano Jesosy Kristy dia ny raha izay mitondra aina. Amin'ny fanaovana izany dia nanokatra lalana ho antsika izay ho ambany ozona Jesosy mba hanafaka antsika amin'ny alalan'ny fahamarinana izay nasehony. Indro ny fahamarinana, koa satria moa tsaroantsika fa amin'ity taona ity dia ny fahamarinana zava-dehibe amin'ny hafatry ny Tompo. Ny fahamarinana dia izao, ao anatin'ny rà ny aina, ao anatin'ny rà ny aina, ary ny antsoiny teny frantsay hoe ny ADN, izany hoe ny fototra lala indrindra ao anatintsika manamarika ny maizy azy antsika. Ny ADN-nao dia noforon'Andriamanitra, satria noforonina araka ny endrik'Andriamanitra ianao. Rehefa nitsangana tamin'aty Jesosy ary nanarona ny rakotra fa naova mpanavotana ny rany, dia nomena anao ny fidirana, lalana voahorina amin'ny alalana fahamarinana, amin'ny alalan'i Jesosy izay fahamarinana tonga lafatra hanafaka anao amin'ny ozona, hanehoana ny Satana fa izay rehetra natao araka ny endrik'Andriamanitra sy izay misafidy ny fanaraka amin'i Jesosy dia ho afaka. Noho izany, ny fanafahan'i Jesosy dia miainga avy amin'ny fahamarinana tsotra nataony, ny rano sarobidy no manafaka antsika. Izany aza adinoina mihitsy ry havana ny mivavaka mba ahatonga ny rano Jesosy Kristy handrakotra antsika rehefa voky ny trano. Hiditry ny trano, mitsangana ifo, andeha atory, andeha hisakafo, hanombo zavatra anankiray, eny ny zavatra rehetra dia aoka ny rano Jesosy Kristy no handrakotra antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa zava-dehibe mampatsiahy fa niverina tamin'ny endrik'Andriamanitra voalohany isika
dia araka izay namoron'Andriamanitra antsika ka nitolorana indray ilay fanahy masina izay ho antsika. Izany no ohatra ny fiainana mandrakizay izay mamadika ny tena ho amin'ny tsy mety lo. Izao tena antsika izao dia tsy hety ilo amin'ny fotoana izay hanovan'Andriamanitra azy rehefa mihaona misaotsika ny amin'ny raha lanitra. Fa rehefa matsiaro izany tsika indrindra amin'ny fandraisana ny tena sy ny raha ny Tompo ka hanovan'Andriamanitra tsy kelikely izao tena antsika mety maty izao ho amin'ny tsy fahafatesana, miainga avy amin'ny tsy fahalovana ho amin'ny avy amin'ny fahalovana ho amin'ny tsy fahalovana, dia izay ny pirofo manambara fa misy fiovana marina tokoa. Izao mantsy tsarovy rehefa nitranga ny fahalovana dia niena be ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany tetỳ an-tany, indrindra tamin'ny isika olombelona izany. Ny tempolo izay noforon'Andriamanitra vita amin'ny nofo dia tsy nifanaraka tanteraka tamin'ny mpamorona, satria teo amin'ny sela ao anatintsika aza dia nanjary nidirany aizina. Ny fahazavana sy ny fahamarinana kosa izay Jesosy dia tsy afaka nietsika sy niasa tanteraka tao amin'izany tontolo misy antsika izany. Nisy ny fahalovana dia niota izany, ny sakana ny olona tsy asa araka izay tratrany. Voasarona ny marina, niditra sy nivelatra ny fitaka. Ry fantatry Satana fa raha afaka manimba amin'ny ota izy dia afaka manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainan'ny olona. Dia mifangaro ny taranaka menarana ny amin'izay tena taranak'Andriamanitra tokoa. Noho izany rehetra izany, ny ran'i Jesosy izay miazona ny fahamarinana sy ny fiainana dia handeha makany amin'ny maizina ka tsy ho afaka ny hotavela etỳ an-tany intsony ilay maizina. Voaroka ny aizina miditra amin'ny fahazavana. Isika antsony Tompo anio izany ry havana handeha amin'izany lalan'ny fahazavana sy ny fahamarinana izany. Raha fehezina dia tsotra anio raiso ny ran'i Jesosy Kristy, hanadio ny eritreritra, hanadio ny fanahy, hanadio ny saina, hanadio ny tenantsika, hanadio ny lafim-piainantsika rehetra mba ho voninahitran'Andriamanitra, mba hiteraka fanovana ny fiainantsika no ny hery ny tanan'Andriamanitra, indrindra ny tanan'i Jesosy Kristy izay nofantsihana tany fijaliana ary nandresy ny fahafatesana. Ho azy ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Amen. Jesosy manalo, ianao tokoa ny varavarana, ianao ny vavahady, ary ianao tokoa ny diran'ny olona dia hovonjena izahay, dia hiditra sy voaka sady azo hohanina. Mampianaro izay hanokatra ny fanahinay, hanaiky eo am-ponay fa ny varavarana dia midika fa nomena tokoa ny fanalahidy. Nomenao ny fanalahidy tamin'ity andro ity Jesosy dia zava-miafina izany, handeha amin'ny finoana sy ny fankatoavana izahay, ary koa handray mandrakariva ny rano sarobidy mba hahatonga anay ho fitaovam-pahanovana ho an'ny tenanay, ho an'ny ankonanay, ho an'ny fiangonanao, ho an'izao tontolo izao manontolo. Misaotra Tompo izany. Koa izay rehetra Satana sy hery maizina mahatonga ny mpanomponao tsy hankatoa, tsy handeha araka ny fahamarinana, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manenkely avy Nazareto ho any amin'ny fahariana rehetra avy. Fa aro-tsaiko kosa Tompo ny rano sarobidy ho aminay, ny taranakay, ny fiangonanao ary izay toerana rehetra andehananay mba tonga anay ho tafaverina tokoa eo amin'ny lalam-pamonjena izay efa noforon'Andriamanitra hatry ny fahanorenan'izao tontolo izao. Ho lay mipetraka ambony seza fiandrasan'akondry nihaja amboninahitra anaotra amin'ny taloko mandrakizay fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Aleloia. Amen.